efa tsy nindona be ihany isika rehetra amin'izao atoandro zao ny mpiaino ajaina efa tonga eto ihany koa ny vahiny izay atao hoe ela dia ela tokoa ary mbola indray mandeha ihany izy nandalo teto amin'ity fandarana okazavy ity amin'ity an'ity izy dia nasaina dia tonga soa eto amin'ny fandarana okazavy Andriamatoa Janot Amambazafy mpanao gazety manamba izy azy ary raisam-pirenena mihitsy miarabanao Janot tonga soa eto amin'ny fandarana okazavy. Miarabanao Mampatrika, miaraba ny mpijery satria izao izy ity ohatran'ny fomba nazatra nampizarako amin'olona dia hita ao amin'ny YouTube manomboka rally na rapitso maraina miaraba ny teknisianina dia miaraba anareo mpieno izay liana dia liana tokoa no eno aly. Tombony zany hoantsika rehetra mpiaino sy mpanaraka monjam-peo ny viva dia misy moa zany famerenana amin'ity fandarana ity hariva amin'ny fito ora. Faharoa hivoaka YouTube ihany koa izy ity araka ny tenin'ny Janot Amambazafy teo izy moa dia teknisiana mahay mahakasika izay mihitsy amin'ny mampanao gazety azy ihany koa. Izy dia mpanao gazety professionnel mihitsy fa hitondra kosa izy fa makafakana sy ny ataontsika hoe fanehoan-kevitra goavana amin'ity anio ity. Afaka manaraka an'izany rehetra izany zany sika ny ampartirany hariva zany rapitso dia mivoaka ekipa fa izao izy aloha zany vahintsika eto amin'ity fandarana okazava ity. Andriamatoa Janot Amambazafy mifamaofao be ny toe-javatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena na ny ara-politika na ny ara-tsosialy na ny toe-karena. Zavatra mitranga toy ny tsy matoky tena ve ny mpitondra sa ny vahoaka no mangina tsy miteny hararotina ary apetraka ihany koa ny fanontaniana hoe misy ve toe-javatra fanahinana atao ary fahitanao azy sa misy ny toe-javatra hoe izay mihitsy ny zavatra tokony hiaina n'ity firenena ity raha ny toe-drava misy eto Madagasikara avelika amin'ny ara-politika sosialy toe-karena tokoa. Misaotranao Mampatrika amin'izay fanontaniana lavabe zay fa zao ity zavatra tsy maintsy tenenina. Hitanareo ny antony safidianana an'ilay Ranjolia Lidé izay alevin'androana ny Saint-Barthélemy. Pour moi la vie va commencer. Niazy zany anomboka any Ekôty manomboka androany fa nia asa zay matadidy efa herintaona zay zany nididina satria tsisy zavatra tongatonga ho azy eto ambon'ity tany ity. 6 décembre tamin'ny herintaona le nididina dia zao tsika 1 décembre reo daty reo 1 décembre misy zavatra tena manamarika ny tantara Madagasikara ka zay le izy hoe anomboka ve ny fiainana anomboka tsara ve anomboka ho ratsy ve dia miverina amin'ny fanontaniany Mampatrika amin'izay dia aloha tsorina fa ny inona moa zany ny titre inona moa ny dikan'ny titre moa fa tsy mampaninana amin'ny teny frantsay lohateny sy teny be an'ity fandarana androany ity dia tsotra ny tondra eto amin'ity firenena malagasy lasa mampahoneny ity dia tena olona sady tsy misy tahotra no tsy misy henatra intsony. Zay zany le izy tsisy tahotra tsisy henatra intsony ary za moa amin'ny mampanao gazety dia aloha dia efa teneniny tsy hoe iambo ahoana sy anona fa dia zao efa 3 taona nanao mpanao gazety. Mandainga amin'ny mpanao gazety na eto na ny andafy mandainga ny olona raha tsy mahalala an'izany hoe Janot Amambazafy zany mpanao gazety. Mpanao gazety zany hoentina mandramaty any am-pasana fa efa mba niainako zany za rehefa miteny filoham-pirenena dia filoham-pirenena voafidy aloha ajanona mihitsy ngamba ty resaka tetezamity ity satria tsy nde niandro Ranjolia igny tetezamity teto fa nisy ny Ramanantsoa nisy ny Ratsiraonana neny fa nisy ny professeur Zafy nisy ny Norbert Ratsiraonana ka hitran'izany tsika misy hita tenenina foana ohatry za zao androany dia hanao didy jadona hofanana ny antso amin'ny telefônina ny antso ma dia zao mila fotoana anazavana ny sainareo amin'ny zava-misy zavatra nisy ary zavatra hitranga raha mbola izao foana mifandeha n'ity tantara eto Madagasikara ity fa dia zao misy ary za miala amin'ny kolontsaintsika malagasy fa tsy hoe
ampitovy ny zava-misy any an-dafy ihany. Firy moa no mba mahoe ho any an-dafy moa zao tsy misy nge fa de le misy koa ao ankoatran'le hoe tsy tahotra tsy senatra ao koa le hoe aleo mifanena amin'inona moa toy izay mifanena amin'inona aleo mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga zay zany le vipetraka le hitondratsika nyity fandarana ray ity ary mamerina za tsy fomba koa le mamotorona manao tantara mitovy zany mety teny sasany le ry koa masaly zay tsy masaly tsy mifono lamba mena fa zay aloha ny hoe la zay no hoe voatena ka apetraka kely mifanontanianao mba jerena hoe inona ny tomboatsika azy andrebato zanora mambazavy izy moa zany zay maheno azy dia fa ohatr'izay mihitsy izy ary samy teny samy laza ny zava-misy fa fanontaniana raha iresaky tsika voalohany ny any resaka aza politika andrebato zanora ahoana fahitanao politika eto Madagasikara zao le izy hoa hitanao hoe politika tia reo izy reo io moa efa niteneniko amin'ny olona sianina nareo asokafo tsara ny sofinareo menireo ity moa so ihany fa iverina raha io raha vao ny olona olo-sotro io na mpivarotra voanjo na mpanao kiraro na ina miteny io mantsy ny tena fitomboan'le favoazatsika eto Madagasikara hoe zay le politika dia sokajiko nareo fa ohatran'ny olona verisaina tsy teny hoe adala satria na adala zany amiko tsisy olona adala angeto e fitotsika hoe tsy ampitsampisaina tarabe ny fotompisaina politika adototoko ny fiainany eto ambon'ity tany fandalovany ity satria le hoe politika nge fomba fitantanany enao zao ao mitokantrano ao ramose ao madama ao ny ankizy ao anatin'ny ray volana zao mivola voaray zao mivola mivoaka ny fomba hitantanana an'io mahatonga an'le hoe politika azonareo zany le izy raha ohatra ianao be rendrarendra ka ny vola mivoaka betsaka no mivola metitra tsy mahay politika nge ianao zany raha ohatra ianao de taxi miala eto ambody vonina ataotsika hoe tsy amin'ny mare masay amenao ronjato le taxi de izy mivendrana be fa tsy mahay politika satria miady varatra na ady varatra fanaovana politika ka ny tena mampime am'reto olona mpitondry reto vao miatsika kely misy ambadika politika ory ndra premier ministre o ndra filoha mba aza manina mampalelo an'izy nge za efa manomboka be taona mamizana mihitsy reto mpitondra tsy tahotra tsy senatra tena manomina vahoaka tsika vahoaka olona tena olona dala siketrona averiko tsara aminareo inona ny hotsahany ndra kandida fatelo filoham-pirenena tsy nisy antoko fa ina lazainy zay nge misy archive any misy rakitra feo feo indrindrindrindra hoe zaho izy tsy mpanao politika teknisianina kandry tsy naninona koa ny rahavinatsakany eny efa taona aloha zao tsy lasa antoko politika aloha fikambanana HVM ko manino isaky mivao miteny kely ny olona misy ambadika politika fa ahoana natao hoe ambadika politika nareo sady tsy mahay politika tsy mahay mitantana de ahilika amin'ny olo-kafa foana de raha vao minetsika emorely afaka manome santoina hoe zanao am'izay resaka hoe tsy fahaiza mitantana sy ka tsy fahaiza mitantana ngy io eritrereto efa taona tsika zao mindray rajonary mampianina nanao finianana te tsy mamasina anaja ny lalam-panorenana ny tsy fahaizana mitantana ngy de tsotry any aminay any lo antsiadana tsy haiko lo nareo lo fa mbola misy angy tompoko ny délestage izay lasa coupure fanatapahany tsisy nanery azy misy tamivozany tamin'izy nanao propagande tamin'ny 2013 hoe afaka telo volana de ho vitako izy ty fa ho manaraka izy mivady ao amin'ny communao de mitovy misy ny tsy fahaizana fitantanana satria nahoana ahoana moa ty firenena malagasy ty satria hoe 3P le partenaire public privé de zao rehetrarehetra zao atao amena fitantanana olona tsy miankina nefa dino zay olona miankina tsy amena olona vahiny doly zany le de mahay mitantana voalohany indrindra tokony fahendrenanana ny filoham-pirenena aloha fitiava-tanindrazana
Zany hoe miaro ny tanindrazana, miaro atsika vahoaka. Zay aloha dia efa mibaribary hoe tsy le fomba fitantanana tsy mandeha amin'ny laoniny. Fa telo hoy izay, arakaraka izy miteny zavatra, dia ny zava-misy mandiso ny zavatra teneniny. Nareo nga mba mahita ohatra rehetrarehetra mihitsy. Inona hoe ny ohatra ameny ohatra. Zao, voaingana avy tena voaingana mihitsy. Le ZES, zone économique spéciale, say hoe inona marina no anatiny. Ianao gasy kely meno any an-dalana io zao, inona koa zany ZES zany. Io tompo dia tsotra. Ny tanitsika mena vahina, dia ao izy mitrandraka. Dia ianao gasy kely io tsy tafiditra ao. Azonao, zay ny zone économique spéciale. Tsy mandoa aby izy, tsy mandoa etra, tsy mandoa inona, dia ao izy. Enao nefa tsy ampahafantarana inona le lalàna, fa dia ikekeny solombavantsika Tsimbazaza, tsy haiko aloha ny fandehany. Io zany mbola tsy fantatra koa hoe ahoana ny fandehan'io tantara io. Lasa izy voaingana tamin'ile fitombity iny mbola iverenako moa misy an'izany ZIA zany zay, zone industrielle et agricole. Zany hoe an'izay zany ho amenan-tany ny vahiny dia ho trandrahany fa ianao gasy kely tantsara iny zay dia hiaka be sy ianao nangady mondro be io. Zay zany ve dia tsara fitantana. Any tena navarina tao amin'ile fitombity. Asa angamba nikitikitian'ny fanamasina tao ny dévolisme ombadika eo fa dia hoe io nge tsy famarotana tanindrazana. Fa tsy za misy nge miteny azy hoe mitenenana zany. Dikan'izany dia hainareo tsara ny zavatra hitranga zany fa raha mbola afaka 5 taona tsika zany mila passeport tompoko andeha ho any amin'ny tanindrazantsika tany nevitsika. Satria zao ny Tselimasy ny berebareba zao nanjaka eto amin'ity Madagasikara ity. Zany le tompoko natao hoe tsara tatana. So hoe tena mivava sisa miteny hoe nareo ny te hifidy angely olana e. Resaka politika ihany ao anatin'izay ny resaka hoe fifandraisana amin'ny andro ivelany, ny ara-diplomatika sy ny karazany. Ohatrany mitombona ve le faniokevitra matetika zay Andriamatoa Nambazafy hoe manome lanja amin'ny vahiny vao eo moa zao miteny hoe manome lanja amin'ny vahiny sy ny karazany. Hatrany amin'ny resaka fifidianana ihany koa ity dia raha mahita fa dia hoe tombaka ny vola avy any amin'ny vahiny. Sary endrika manao ahoana daholo zany rehetra zany fandraisan'ny Andriamatoa Nambazafy azy. Zao za tsy hoe za ihany mandray fa tokony kanto ny fandehan'ny fiainana moa rehefa tsy mandroso membotra. Tsika zany sady tsy mandroso tsy membotra fa manao sur place izy ny teny frantsay. Le fomba fitantanana zany dia tsotra. Voalany izy tena nanantena mihitsy ary tena ampotsimboloka izy mihinan-kafo zany manodidididina azy eo hoe tena voalany asika hitobaka ny vola be avy any amin'ny vazaha. Bailleur io na FMI na Banque mondiale na inona fa sainga indrisy. Dia efa taona terina tsika fa taona tena mbola mikatso le robinet. Jereo tsara raha hitanareo ny champion tamin'io dia Ndiara Velonarivo tamisy premier ministre Ojomis le izy vao mipoaka ny cyclone dia tonga dia nangataka raha lavitrisa any ivelany natao situation d'urgence mihitsy. Asa tadiditsika ny Amerikanina mba name $50,000 ina ndikany $50,000 fa ny Union Européenne sy ny rehetra nitody damosina modiny fanina. Zay le vazaha dia tadidio tsara. Vazaha mantsy misy karazam-be dia be. Fa raha hoe communauté internationale dia zao tsy maintsy tandrefana foana Amerikanina, Européenne fa tsy mba avy aty atsimo aty. Reo zany nataontsika hoe vazaha. Reo tompo rehefa tombotsoany dia hainy foana mandambolambo atsika. Enao mpitondra ny olona complexé sady vao mahita vazaha dia tonga dia monsieur dia io le hoe domy tapany dia andoherana. Zay le fandehan'le izy. Fa raha ny tena marina raha tena hoe mandeha amin'ny lohany ty Madagasikara ty izy moa tsy malafo ny folo rajona mampianara mivakivava miteny tena manakareny ty tany ty ka manina tsy naharena atsika eto nampiasaina fa zao domy vazatapany dia mandoherana. Oko fantatrareo vahoaka mienareo satria be dia be tsy fantatrareo. Zay mahasamihafa ny olon-tsotra sy ny mpanao gazety. Reo zavatra contrat ataony tsy ampisaina atsika nge misy vola azo foana pourcentage io e.
ambany latabatra zay natao hoe pot de vin tsy fantako hoe atsaiza le fetrany fa za miteny nanareo fa ndiara-jonary mampianatra zao fa multimilliardaire resaka ariary zay dollar aloha tsy fantako tsy haiko fa sora fa multimilliardaire fa maninona atsika nanaiky hoe anjaso mbola tsy vita rehefa aveo ito hitanao fa efa mianatra tapaka le eritreritry efa hoe multimilliardaire izy dia hozy izy anao mataotsika zavatra tsotra ngy mbola tsy vita nyteniny zao raha mampigadraky i zavatra lazaiko ty dia asevy makatiny moa hoe dia mandray ahy azadino mpieny raha-jonary mampiana ngy mpiasako e tsotra le izy satria za vahoaka za ho anatin'ny vahoaka izy natonga azy teo ny vahoaka ngy mifidy azy zany hoe ninonina mipetrany izy anompo ahy za tsy teny hoe iborosany kirako mialatsiny raha zay nandeha ampigadra azo enony ty tiako tenena mampiasako zany hoe manompo ahy matsaratsara ny fiainako to anatin'izay fataony zay matsaratsara ny vidim-piainana ny farim-piainana ny tranonenako ny mba afaka mividy zavatra ny zafikely sy ny rehetrarehetra zao rangako vary hinanana fototry ny sakafo malagasy anzay laza tsy misy de tsy tahotra tsena ty hoe mangazy hoy ny hoanina tena le retsy sy hinana fa betona fa miteny raha tsy eto misy angambany raha mitoy ka zay ny teneniko anareo azadino fa mifanjakana voalohany indrindra zany hoe fanjakana zany tsika vahoaka matoa miteny hoe mpiasako le raha-jonary mampianina ajaiko izy mafolo fa raha tsy mifidy azy ngy tsy folo izy iena raha nareo tsy mifidy azy koa de toute façon 53% ngy mifidy azy zay ny lalàna ny démocratie zay be deaibe zany hoe ny 47% tsy mifidy azy fa zay moa na ny la France io na ny États-Unis tanao vao mihoatra ataotra izy 50,05% de izy mifolo de ajaina izy mahafolo azy mandritra n'izay mandany eo nefa le izy ty efa heritaona sisa mbola mampiditra izy an'le firenena amin'ny anarako amin'ny anaranao zao tsy haitsaitsony fa voandro amin'ny maraina vo avy tany Japon izy tsoetsono njarainy fa lasay tsara maninona tsy mampilaza aiza de zany le de mety mifijery koa azy mamy Patrick ary mpianajaina de zao ohatrany hoe nonjay izy lagna de tonga de nareo ny tahifidy manao an'izay ty koa ka nafaly nareo na tsy faly de hoa fanga zany natao hoe fireneny nle izy ngy zavatra mazavy nafaly izy na tsy faly tsotra zany fireneny zany ninona mitranga mijoro foana zany ampafiriny guerre mondiale zany ampafiriny zany en Chine zany tadio tsara ngy 5000 ans ngy ny civilisation chinoise efa talohan'i Jesosy Kristy ngy ny sinoa zany reny film jerenareo reny ka ny olona manaja ny tantara ngy marina ngy reny mpanjaka 30 ny tao anatin'ny taona raha ihany mpanjaka vavy fa mifamory misalaminina fa zao tafity izy satria le toe-tsaina sotrany tsika beko netana beko retaka be inona ampifindroin'ny olona ny tsika ny spécialité atsika gasy de zao rovina ihany raha zanora mambazafa miteny io minongadraina ka nangy zavatra tsotra ny teneniko anareo e anao politika de zao mifandeny raha hitany sasany fa tena voadona le ampo io fanao moa sy mavoatsika gasy le ampodistafahota plus am'le fahefana de zao raha ohatsy mampidina ny vidim-bary mampiaina ny mpamaky trano sy ny mpangaro-paosy mampijana mpitorabato any lalam-pirenena sy vakitrano tena zao de zao asevy tonga io ny morengy da asevy gadraina na zao za misy nandeha tongotra ny tany mora raha tena hoe zay kanefa kely finoana am'izay fa zao spécialité an'ity raha vo tsy metimety aminy jerevo inona nataony rivo rakoto vao izy nareo mifidy any rivo rakoto vao io tsisy mifidy ngy tsika fa nitenitendren'le olona mifiditsika tsisy amam-bolana koa fa voadonana ampody taratasy mipamaky navoaka ny mpanao gazety rola de iny de lasa migadraina le mpanao gazety kely de tadio tsara fa nanomboka tamin'iny rivo rakoto vao nanao an'iny de mbola mitohy hatram'izao de io Stefano io zay zany mampiditra amitsika am'le cybercriminalité aloha nidirana am'izay fanontaniana ihany efa misy hetsika ataon'ny teny anao hoe vidim-bary sy ny karazany
hita hoe mivokatra hetsika nataony avy eo amin'ny gouvernemanta zay ny idina teny tsenanosy be nijery vidim-bary ny ministry ny varotra teony eo ny arivan'iny dia nandray roplanina sa nandray fiara nandeha minakanto tomasina nijery vary tonga sy ny karazany eo amin'ny hoe manafatra vary sy ny karazany zany dia mitaraina moa ny olona zany ny vidim-bary zay efa tena tafahoatra loatra tokoa no ndre matozano ramabazary ampy ve zay avany olana eo anatrehan'izay foto-tsakafotsika malagasy zay ambolentsika sy ananatsika ihany zay ngy zay zavatra zay lafi nyresaka vary zay a tafiditra amin'izay tsy mahay mitatana fa amin'ny olona miteny cinéma za aloha zao gaga ndra Olivier Mafary ngamba asa mba ta eo nambo ngambony izy fa tsy zany izy tsy mampanina fa nanaovako raha tsoritra izy nidina tany anosy be tany kanefa zao ngy fo viny izy nidina tany anosy be zay fo herinandro zay mba misy ve gazety ray na le mpomba azy iny tsy de tiako loatra fa tsy maintsy tena le mpomba zany zay tsika nge mitovidolo mpanao gazety rehetra mba na iny tena raha olona hoe tena hoe nidina ny vidim-bary tsy nidina dikan'izany resaka cinéma sary misy tsy mahomby ngy izy ary tena zava-doza be ngy de zao hoe efa mitobaka le vary raha matobo varotra anosy be ihany izy miteny efa nenidina ny vidiny 8000 salambaina izany regny mbola tsy zaky fa ny tena mahavarina de zao fa maninona rehefa miteny reo de faly isamizy ngamba faly ambony io tsy fantako tsika zany mba miandrando hoe mba hidina mba salamy zany misitran'izay nga tsy tadidina lasantsy ndraindray miakatra ange le problème ka raha ohatra izy hidina foana anosy be ao le izy nge tadio misy natao loi de la libre concurrence mazava enao tompoko na ministre enao na filoham-pirenena tsy mananjo mihitsy enao anerim-pivarotra hoe ataovao tsao vidiny zany tsy firenena iny zany tsaiko fa ny zavatra kosa azo ataonao bloquenao ny prix zay le tena ilaina le mitobaka ny vary de ataonao amin'ny vidy zakan'ny olona vidiny kanefa mampimengy le vidiny le vary afara mitovy amin'ny vidiny vary gasy eto de inona ny dikan'izany tena ozy le olona fe tena fandreboebe iny zany misy tsy milaminao e misy tokony dinina iza mariny reo olona mpanafatra vary eo e ange le problème ataoko ataotsika hoe bon mba miezaka ihany izy kanefa zao ngy mampimeandry izy de zao maninona ao amin'le gouvernement firme ministre reo ministre membre du gouvernement bon izy miteny gouvernement de combat ka rehefa gouvernement de combat enao anga rehefa tsy mahavita azy mela fa ny tena sarotra ny toerany dia Olivier Mafary nge de zao hoe izy sady prime ministre lehibe ny gouvernement ministre ny aty tany da amin'ny fomba ahoana izy amin'ny fomba ahoana eritreretra fotsiny ahoana zany ioranga io anasazy ny tena ve angily izy le ministre ino moa de hitanao ino brako azay fotsiny kio ny chef ny kio angily izy mody midikidina reny sady mandany vola atsika ihany koa moa am'zany satria volam-panjakana tadio fa volam-panjakana vola sika volam-bahoaky raha ohatra nge tonga de nidiny ohatra ny epitsiny iny namoaka dao ny gazety eny ara fa nidina ataotsika ariary zato efa mba misy mba fampanantenana nge fa efa na herinandro izy zay no midina ry midina ty midina mbola tsy midina ihany io ohatran'io nandalo teo nosy be maky sy afaka mary ohatran'io rano io vo roa andro ny avy ny orana aiza raha midina miakatra nge mamenatra nge milona Sénat io amle olo io ke de revo le raha misy eo ka zay nataoko hoe tsy faiza mitatana ihany miteny misy politique ambadika sao de apetrako am'izay mifanontaniana apetrako am'zareo reo mpitondro sao de misy ambadika politique ary tompoko somary miteny koa ianao teo mbola hiditsika amin'ny resaka hafa rehefa avy eo ndray matozanao fa somary miteny ianao teo ny resaka hoe tanàna n'Antananarivo ny be ny tanàna n'Antananarivo sy ny vady ny salan'izao sao de fanomezantsiny be ny any ndray matozanao satria anisan'ny mpanolo-tsaina manokany be ny tanàna n'Antananarivo ny filoham-pirenena teo aloha ny tanan-draikitra goavana de ndray Matomaha-Karavanomana zay mpanolo-tsaina manokana ny tanàna n'Antananarivo ny ofisializena mihitsy zany ka zay ny ataoko hoe sao de mba mifankarana be fahatany satria ny olona filoham-pirenena zany manana andraikitra goavana tokony nahitana traikefa goavana sy ny karazany asa itoko zao raha ohatra
mianjonanjo anaty katikata dia tsy mirahan'izay eny ary nanamana taloha modina tsito dia marina zany fa tena lakodika tsy tiako tarany dada sy neny mofo tena saingy zao nge mampatrika zangy poniny eto Antananarivo zangy poninao tsy adany fantatrareo zany hoe tsy adany zany fa tena faritra mena amin'ny fahantrany zangy tompo mandeha tomboky mandeha taxi mandeha busy mijery ny loton'ny tanàna mijery hatram'izay natongava hatram'izay navoafidy aneny lalao tsy hitako misy le fiovana tamin'ity tanàn'ity fa vao mainka me maloto me vretra fa zay zavatra mitsangana eto vahiny dolo manao azy ty me ohatra ray fotsiny izy Ramasa io masy tamin'ny ty misy tsetratsetratra tsy maintsy ataoko tamin'izy filoham-pirenena talohan'izy vao vity faharoa mampianso mpanao gazety izy tamin'izay de nanafatra vary zay indrindra de tamin'izay taodolo ny sénateur rehetrarehetra tamin'izay raha Jameson no filohan'ny sénat izy moa malala aminao misy raha mambazavy de Lucien Mpakasary niaraka tamiko de tonga tao Ambosy ohatra zay de zay sy Lucien ihany mpanao gazety tonga tao fa tsy ngamba tsy tratrantso ny namana sasany de hoy zay matsany mahakavanana tamin'izy filoha Andriamatoa filoha tsetratsetratra ihany any tao masin'ireo sénateur rehetrarehetra ao enao zao avy nanafatra vary tena période de soudure tena tsara misy le sositsefitra fa zao amiko tena mety kokoa raha maramila nasaina mizara an'ireo vary eo fa tena lazaiko anareo fa tena narahany le zavatra nyteneniko asa raha matadidinareo fa maramila nizara ny vary teto Antananarivo ka tamin'izay velom-bolo mahafinaritra ngira fa tena hoe filoham-pirenena mba manaraka mba tenin'ny mpanao gazety kely satria mpanao gazety nge masofiny zay mihitsy tena solom-bava-mbahoaka solom-bava-nareo menireo ka am'izay velom-bolo saingindrisy moa vao lany fanjony izy da tamin'ny teny fahamasinana radiny tsy voateny intsony ka ty misy fanambo meko azy izy mivady mihitsy satria firy taona misy isany azy moa tsy tadidiko ty roa taona zao nareo roa reo dada sy neny malala zay zany le zanaka raha vitanareo io avenue de l'indépendance io atao panneau solaire manodidina rehetrarehetra tena za misy mitehaka voalohany misy tsy hoe sanatria mo za sy mba mpomba amina olo zany fa tena vonina misy anampy anareo amin'ny communication satria ezaka be zany zany hoe zay na mahafany zavatra mitsanga am'izao fotoana zao satria zany panneau solaire zany jereo hoe io ngamba atao fa tsy sangalatra io fotsiny fa diny io vao mandeha ambadika eo nareo problème antsika tsy mitovy za tsy ministre za tsy teo ministre za tsy manana katikata ataoko inona katikata ataoko amin'ny sisy toso eo de inona tapakalalan'zany sao de misy mikika na misy mangalatra za mahalala ny zava-misy ambadika amin'ny institut pasteur panendaka fotsiny satria tsisy jiro ka zay raha tompoka atao aloha mba mampiaina an'le fanendany io nge tsy mila milomilona maromaro enao miara valimana ny olona tena cowboy ianao am'le tena resaka fanjarana manao fanarahana ianao tsy fatako sinoa afrikanina atsimo io garantie ho taona io panneau solaire raha vitanao zay de tanao ke mety hitomboka mba amin'ny fitiavan'olona anao saingy za tsy mino an'izany satria zao ohatran'laky tampisana aminareo le hoe rehefa very vola tamin'ny 2009 tsy maintsy zay lany rehetra aza atao an'izany tompo atingy ny mampalahelo nty tena atao hoe renivohitry Madagasikara anisan'ny tanàna malindrindrindrintany hoantaninany zany hoe hitantaratra ve zany hoe satria raha mijery zany ianao any amin'ny firenena rehetra zany hoe kapitaly zany renivohitra hafa mihitsy ny fahitana an'izany ary tena miendrika hafa misy hitovizana amin'izany hoe ty Antananarivo ty hoe kapitaly Madagasikara tena hita mihitsy ny hoe marenivohitra Madagasikara sa sokajiana ohatrany hoe tanàna lehibe anankiray fotsiny tsy asa zareo hoe mahita hoe voafaritra tanteraka hoe tena kapitaly marina ve ny Antananarivo de aleo mihitsy fa zao le fijeran'le Antananarivo raha ohatra hoe zao misy masy fijery avy aty ambany de misy mijery avy any ambony raha ohatra anao mijery avy any ambony tsisy plan d'urbanisation mihitsy ohatra hoe tany New
New York nge nosy trano azy nge fitombony fa jereo New York na mijery ty ambany na ty ambony jerenao fa lalanany angle à droite dôly zany hoe tsisy trano depasy any zany eto Antananarivo tavongovongo dôly le trano ohatrany hoe vao mahita hiriny kely le olona dia manamboatra trano ange le tena olalalizy ohatrany hoe tsisy hoe fepetra raisina tsisy ninona tao fa zao anjakan'le hoe zay bevola zay bevola basy moa tsy fantako ahoana moa fitenany reny ange le olany tsy mba matandrina hoe zavatra mihitsy faharoa ahoana re nandraisanareo za moa dia fa zay toe-tsainan'olona efa tamin'andro ny tsiranana zay zavatra nataony taloha na tsara na razy dia atao ratsy fangaro efa hoe Andravela nametraka le soratra hoe Antananarivo dia satria ianao manana tsy fankazahoana amin'izany dia ny mponina Antananarivo rehetrarehetra ny sazinao tsoahanao le izy sa hoe efa tamin'andro ny tetezamity ka miova koa zany dia ny tanànao Hollywood io zany dia hosoloiny koa zany le soratra hoe Hollywood ery ambony ery dia hoaiza tsony le fireneny zay zavatra mba tsara tompoko mba tazomy ary mba io koa zay le tsy tahotra tsena eo koa anisany tsy fantako mampatrika taiza ianao tamin'ireny tam'le nanokafana an'io hôtel de ville esany izy mivady reo manana reportage za misy nanao misy vidéo nasaina ngeny gouvernementny raha Ravalomanana fa izy mihitsy tena hoe voasazy ministre tonga hoe tsy nisy membre du gouvernement Marc Ravalomanana tonga tamin'ny nanaovana ny inauguration new hôtel de ville esany io am'izao fotoana zao ka zay natoko kely finoana za zao mame sopapa araka ny fiteny tanora dia antsa tsy maintsy miaina amin'ny zava-misy hoe ataovy ary io panneau solaire nijirony avenue eny Antananarivo ray vohatra io nge tsy mila fila tsy mila inona panneau solaire jerevo notiva rehefa makany amin'ny any Akatso any tanao am'le misy mialo amin'ny alohan'ny trano fotsy ohatran'le hôpita makany Tanimora dia raha lavitra ire misopaty nao dia jerevo misy otiva lazaiko anao mitafy ray mantonona otiva io panneau solaire dôly maninona notiva mavita an'io reo zany tsy mila jiro mandavantaona fa maninona fa zay raiky tapisaka an'le mpitondry tsy anao ininona raha tsisy vola ary vola avy any ivelany fa maninona manao an'izay toe-tsainy zany za mba manana panneau solaire kely ohatrany satria leo am'le hoe rehefa maty labozia mety dangereux mandoro fa mavita ny tokony vita ny panneau solaire koatrany panneau solaire ray ihany satria raha vao tapatapaka nge dia après tinina dia mba tsy ho anatin'ny maizina ny ankizy dia tsisy tsony hoe aiza ny labozia aiza ny inona zay ngily izy any mba mivoatrano ambaton-jazaka any ambakinakaro efa mampiasa panneau solaire dôly ngeny olona le tonga dia misaoty any mpitondra lehibe indrindra misy hoe inona zao ndika zay tao apeve zany tompoko andeha to erajonary mampiana hoe Jean Bosco manao solaire any onazy efa niteneny nge mavita ny Jean Bosco rehetrarehetra ngamo izy tsy mba hoe asina kely négociation hoe mba asina panneau solaire koa nery amin'ny public ery fa ianao filoham-pirenena novy dia nao misy mandeha nikisaka makany amin'ny Jean Bosco dia lazainao fa tsy mety zany dikan'izany sady politika tsy mahay fitantanana tsy mahay manobadra odro izy Zafy Albert zay amin'ny olona ka tsy mety zany na tianareo na tsy tianareo fa kely sisa nanany vahoaka anareo za tsy miteny hoe ahoana hoe mampoizitra ninona ninona raha eritaona sisa aloha mandahanareo dia tapitra donc kely sisa mitekeran'le tanàna Antananarivo ihany tsika satria anisan'ny mampiteny ny olona rehetra izy io amin'izao fotoana zanao indrindraindrindra misy moa le hoe 3P zany araka ny resanao teo etsy andany raha ohatra ka ny vahiny tamina eny amanjery anankiray tompony andraikitra ny commune sasatsasany dia nampiseho boky misy soratra mihitsy hoe mapy dia tima zany dia le boky tsy mba resaka hoe boky amin'ny commune zany fa le titre mititely izy dia hoe mapy communal moa zany io zavatra io lahara-pahamehantsika zany tsy hiditra amin'izay hoe nanaovany an'iny azy iny amin'ny fomba fiasany any fa lahara-pahamehana ve tompoko
satria anisan'ny malahelo mivahoaka n'Antananarivo Antananarivo ampiasana lara-pahamiana ve eo ny problème ny taxi ny omavety sy ny karazany transport faharoa eo koa ny tsena ny olana amin'ny tsena hoe petite vitesse toa hoe efa lasany vahiny izy io raha ny voavoanavoaka ny matin hebdo tamin'ny oviana iny tamin'herinandro iny itsendanitsika moa samy fanao gazety zany dia samy laza vao maika manamafy ny zava-misy amin'ny mpiaino itsendany ihany koa fomba fitantanana n'Antananarivo efa andresanao teo ny eo amin'ny karazana hitra zay lafo sy ny karazany ho avy koa teny ny bazar de Noël marina hoe misy ny fandaminana zay ataon'ny tanànan'Antananarivo fa mifahindro makarary ny olona ihany koa am'le taxe le bazar sika izay rehetra izay zany hoe ahoana hoe fahitanao zay hoe lara-pahamehana ve zany toe-javatra rehetra zany indrindra lara-pahamehana hoe ankalaza fety d'accord fa ny eo amin'le resaka hoe fomba politika ampiasaina hitantanana n'le tanànan'Antananarivo omena vahiny zao omena zao alaina tsy manao visite technique ny resaka transport sy ny karazany tokoka tonga de mandat be zao fa zao lara-pahamehana zareo de tombontsoana azy zavatra amina koa ohatra fotsiny nareo fa tsika moa manaikinaiky foana za oa tsy mampirisitry olona oatra za mpikomy efa tany dadabe anay mpikomy mena lamba mpikomy fa zao zay fotsiny izy iparika za tsy da détail fa vola be ny azon'io ratsara ohatriny anao zao manano tomobily ohatriny ny lamandra atratra fa zao io izy iparika io velo manao foto-drafitrasy so manao programme anatsarana fiainatsika so manamboatra lalana kobaka isasahany nisy izy mivady zay volo amin'izy iparika angy le olany kamiko fomba fitantanana amin'ny ahoany zany nampandroso tanànan'Antananarivo amin'ny ahoany zany vao mandeha de misy fifanarahana aminany mitsapilazana amin'izanizy ohatrany azy zao tamin'ny herintaona alohan'ny nidirako klinika nisan'le tamtam mabe zay mbola tsy navita permis de construire fanamboara de tongava ao amin'ny hôtel de ville de manao dossier de mandoa roetsy zany anisan'ny reny satria tadio tamin'izany nanamboatra trano efa tamin'ny andro Ratsiraka 20 000 efatra arivo ny lasaka tadiavina aiza le fanaovana le permis de construire tety ndraindray any Nosipatra na ndraindray any Tsimbazaza ndraindray mbadiky ny bon zay aliana fa aloha tena le trano safe zany vita le trano tonga zaro pijery zany zay ve moa nanao tsara dalàna tsy vao mainka koa zava-doza mamotina fa io efa ny tena le commune iena zay misy zay tsy manano permis sana mandoa dossier roetsy de za koa mba nisany nandoa de nanontany koa de rovina zany izy io mba hisy tohiny le izy zany zao mifandehany dossier fotsiny zany nalohanao roetsy da aveo tonga ary zalahy de mandrefinjefy eo ny tranonao de vita izy manao karazana katsikajy de iny vola katsikajy iny nalohanao azahoanao an'le permis de zao efa heritaona mahery zao eo efa olona tena o 4000 firy zany isa fa tsy vola 4000 nanao zavatra ohatr'izay sasana mbola nandio papany lazaiko anareo fa amin'le 4000 io 5 ihany mba vita ny dossier traité ny dossier inona mifandraisanareo an'izany nefa any de fanakaiza ary le vola marina io name reçu izy efa any amin'ny 400 millions izy zany minimum de nakaiza ary le vola de ahoana fa soa ihany fa misy any de reçu de miandry any toy de eritreretra 4000 na sur 4055 vita anatin'ny heritaona tsy efa maty alevina efa avadika ave zay mba vao vita ny tournel angy le olana an'le izy tiako tenena zany hoe tombotso mivahoaka tonga de hoe hita maso taka maso fa ny zavatra hitanao enao polineto na de vahiny de zao varitra any amin'ny tokony tsalehana mifanenjika lototsy loto na kizo amin'ny avenue manao malotony sy rehetrarehetra ny polisy miodikodina fotsiny tsy haintsona inona marina aveo indray anao mandinika inona marina aloha tena ataon'le polisy communale sy polisy nationale sy ny rehetrarehetra ohatrany zay zany ole taranaka malagasy polisy zany de mamindra ny lalana sy ny tomobile zay tokoa ve ny tena asan'ny polisy marina hoe misy brigade de mineur iny sora ny lalana manandra be tam'le omba mitady atsany tsisany iny ngamba tsy fantatry hoe misy brigade de mineur eto
fa nafantaran'olona azy zao de rehefa polisy de mpanotra de ry amin'ny arabe zany nafantaran'olona azy za oe tsy manana fotoana za fa ho alaiky sary dolo mpanotra rehetrarehetra amin'ny alety patorely andoha amantsisa asa ngamba aolo za zao za tsy nampianarana ray aman-dreninay hiady aman'olona efitra ny divana any mahatonga tsy menatra tsy matahotra manonona anaran'olona manana pofo be deabe a zay no tena fandehan'le izy ka ohatra ianao miteny hoe ahoany ty tananareo renivohitra Madagasikara de mialatsiny fa zao renivohitra Madagasikara ray manontolo aiky tampisaka mitovy toe-tsaina misy dia folom-potontra sy izy mivady mpitondra ty toeran'ity naterahako e zany to mizy robika niteraky sasa matsy miteny hoe tany andafy gasy ato mileviny eto gasy atokina nandeha any andafy vazataratasy zany tadio ty lokoko ty ojo na vazataratasy rehefa tratra ny mijery hoe aiza amin'ny papiernao enao fotsiny menatra zay ma hoe vazataratasy azy enao tsy hoe vazataratasy de lasa fotsy be somary diso kely ka zay ny teneniko raha misy ty tanindrazana raha mbola misy tavely za mbola isa na zay mahatonga mijoro eritrereto heritaona zay ny didina mety tena mampatrika any antsoako aloha za efa 3 taona aloha mba kaina amizao trano tsy mety ny saiko zay satria mbola misy taranaka ombadika ao ina nolovainao ringy azo azadiny hoe bois de rose safira volamena tsy maniry tsony reny tompoko ohatrany hoe andeha ambololay sosy saramaso ako maniry na mana andeha anao reboisement kesika zay lasany zay nginy tsy mampatanjaka atsika ny olona tsady vita tsy taotra tsena ty mbola ty tena velona be mihitsy izy menakavy fa taiza aloha ianareo nahita filoham-pirenena eo amin'ny fitondrana mandramaty raha tsy mandrava aloha tsy misy aza miandro tompoko ho may ny trano vo ivataetana angely fandehan'le izy aiza ndray ny afo criminalité amizay tsy sasabo tsara mihitsy de milera am'ray manaraka atao loha hevitra ray eto le mpiaino ajaina de am'teny ity zany aloha tsisy ny antso-tavy satria somary lavalava ny resaka ary nararonina mihitsy nazahoana ny zanola mambazavy eto am'ty fandaharana okazava ity rapiditsika manao misimisy ny antso-tavy fa hitondra ny faneho-kevitra izy sy mifanazavana mety ho famakafakana misy mifanontaniana zay mipetraka aminy andriamanitra zanora mambazavy eo amin'ny lalàna ny sirasira ao anatin'ny resaka cybercriminalité mialan-javatra mafimafy tokoa tatoato zay ny resaka hoe ao ny resaka Facebook betsaka nefa niditra ponja sy ny fanenjehana vo faraparany teo zao misy amina fikambanana anankiray CSALR zao nivoaka tamin'ny gazety Androamitsy hoe Stefano anisan'ny voasambotra ihany koa tao anatin'izay resaka faneho-kevitra tany anatin'ny Facebook izay mpanao gazety ianao ary atao hoe manamaizy azy ary atao hoe iresa-pirenena mihitsy koa misy anao ny resaka asa fanaova gazety tsara anao mba hitondra fanazavana goavana makasikasika an'izay satria lasa tena fototra ampitanteraka ohatrany hoe lasa fampitahorana goavana ny zavatra misy ankehitriny tsy afaka zay le tonga fitenena hoe voatapom-bava marina am'izay hoe ary tena tsy maintsy tapenana amin'ny vavany vahoaka malagasy manoloana ny faneho-kevitra zay tena hoe mba tiany tokony ampitaina tompoko ka io mbola iverenako zay moa sy le loha tenin'le fahatongavako eto tsy misy tahotra tsy misy hevitra les lois sur la cybercriminalité aloha de fa iny izy iny fa indrianjato moa nanao azy de io indra Laurent Radasson nanao Limersa io izy io fa ny olana am'lizy nge tsy azon'le olona zany hoe tsy azon'le olona ho azavaky eto nefa zao le mpitondra nge tsy mivadika azy tao am'zany na cybercriminalité zany hoe cyber zany ohatrany hoe espace tanao ao anatin'ny internet zany natoy macriminel azy ohatrany hoe compte bankenao ao angalariko ny vola na pirateko azonao zay natao cybercriminalité fa tsy hoe manoratry na mamoaka sary de eo am'izay na liberté d'expression délit de presse na sahala am'izany fa ny olana am'lizy izy o
ataontsika hoe tsy tiako aloha adala ndray tsy vory-saina natao adala amiko samy tsy vory-saina dao moa nampitondra nakamaro midiasy manao Facebook tena ataony zalahy vorona azy nadala fa ny tena mampahonena nge ny tena matahotra ny cybercriminalité nge zalahy le miafina anarany le hoe anonyme zavatra tokony fantatro aloha tsy adala akory namorona ny Facebook io fa nareo voatasy foana ary tsy tiany misy ny olona manao anonyme ka hoe ndrendraiky misy anarana tena mampanoky tena monsieur gasy nefa anarana américaine na anarana frantsay natao ao ka il faut être responsable de ses actes manao nataonao ianao dia aza miafina za zao zanora mambajaka dia ao zanora mambajaka ny Facebook firy moa nanao anarana tamiko fatina sara iny natao zanga mila mitorona ao misinaliany amin'ny Facebook fotsiny dia tsoahany Facebook kely izy rehefa manao ny rariny fa saingy zao lasa adala dolo na ny andany na ny kilany satria zao tanora ngy tanora ihany io ngy ny tena olany ary eto tsipika anankiray ino masy mbola avoakako amin'ny Facebook koa asa raha tadidinareo le alisonsia le vehivavy le monsieur hoe ahoana mitranjoko mpasany maly injiramako ve alohan'ny mahamravatomanga ianao misy dossier anao aty andray hoy za aza atao an'izany satria ianao ahita loza fa tiako tadavina hokaroako tena hokaroako diena mitranga zany zao Facebook ngy tsy misoma moa fiteny tsy misangisangy laisandreo ngy fatako hoe fa zao efa miteny za tsy niady amin'ny kely mipaniraka reo fatako aloha izy tsy fitondrana tsony satria misy natao hoe le temps n'efface pas les crimes commis zany hoe ninino mifandehany nadalana ota sy nanana nataonao mbola tadidy foana fa zao fotsiny fipetrana io alisonsia io olona tena misy io vehivavy tena misy io mipetraka any andila mbato any za tsy teny nanarana fa tadio fa za nadralahana mpanao gazety koa io zay nge mavoana lesany za tsy amoaka ny anarana sany satria zao ataoko ahoana za ngy tsy rivakoto voana anaraka miala siny za tsy hoe anapigadra satria vonina mipoko opaly ataovy ny opa tompoko tsy mafaty raha nafaty nefa tamin'ny 2009 nefa maty anontany hoe GTT sy ny zanaky dady fa tratrako nanankiray dia nitontona amin'ny polisy tao frantsa eo nampivoka anareo fa tiako tratrara anareo dia tratra fa tsy ady amin'ny laisany avy foponao non toy zany nadalany laisany fa tadio tsara nizanizo amin'ny Facebook na za na inao mpieny na inona raha vao manoratra fa azy ray ianao inona miseo ny daty ny ora minitra enina ny seconde misy dikany de zany ka inao ambadika io anopa de hihihihi de mebe anao de vo fafanao tsy voafafa misy io tompo manao réclamation fotsiny misy lalàna io Facebook io ny serveur ampiasainy laisany serveur eto Tananarivo lazaiko anareo vazaro la tompony tsy tena ny anarana hoentiko avy any plainte avy any andafy tsy maintsy teny vazaha hoe iza ny client tsotratra izy zay le nataoko fantako nareo fa ataoko ahoana niady amin'ny zazakely maivandro jerindraiky koa hoe nataony Stefano bon tena tanora de tanora izy jereo tokoa le sary aloha manahirana de manahirana kanefa zao tsika voavy tany Bali jaro limersa ministre inona moa naliany tany iresaka momba demokrasia de iteny izy malalaka ny fitenenana eto Madagasikara de izy aloha le nitory saiko aloha ndiambola radionaly hitan'ny mpanao gazety tonosy za koa nahita azy fa zany tena ny bandy tsy makamaka sara laisanao na amin'ny sabotsy fa so mahita loza eo mato le conseil io tonga ao misy dikany raha ohatra maivandosana koa dia andeha koa alaina sary koa ndiambola dia inona ndray nanjoany laisandreo fa taro aiza ny limity fa mifandehanisy tingy tsotsy tena demokraty ve ianao eritrereto akatoko ny krismasy tombo avao jereo de bandy kely za milaza marina aminareo Sarkozy io andanareo mijery amin'ny Google ahoana nanovan'olona ny Sarkozy eny ny Obama lazaiko zavatry nareo jereo Obama sy Michelle Obama to tena sana gidro mihitsy nataon'ny Amerikana tao tsisy nitory izy
satria ahoana any efa avoleta ny fotom-pisainana zany ampo zany tsy raha rano satria vao mainka koa mampandroso mampiova fa inona ozy izy Sarkozy nisy nanontany mpanao gazety ianao ve amin'ireny sarinao ohatrany devolo be reny ka ohatrany devolo misy nge nanaovany ny caricaturiste au français ny sofina mirangaranga be ny nify Dracula ozy izy Sarkozy vaut mieux qu'il ait beaucoup de caricatures que beaucoup de censure. Allô izy be dehibe kokoa ny kisarisaritra zay be dehibe ny sivana mazava nge zany nareo miteny hoe reny malala sa misaka mandeha kely de atsy Frantsa eo zao mifolo lasa tampoka eo any Frantsa soit satria nanale any maninona zao le Stéphano message izy tsy fatako hoe mba hoe avertissement fa zao le olana amin'izy ty ampo de ateny hoe ankizy kely ve namany bivana ampafiry sariny Trump jereo nanaovany olona tomba mibridana de tsy misilify tsy manao ininy de Trump efa ohatrany efa tsy de azoazon'olona iny ny fotom-pisainany ny tena izy zany Trump tokony nitoran'izay rehetrarehetra manao azy manino izy tsy manao reny natao démocrate na de républicain ry izy fa angy le olany le tena problème manarak'izay diso be koa ny fandraisantsika amin'ity internet ity za ndre matoe rajonary mampianana martial rakotoary manana tena vizana aminao tanteraka mi nenina aloha tsy afaka manenina tsona ny fidy anao efa taona aloha fifineto aloha kely sisasina nananana azy fa zao marina de anao ve tompo na de manodidina anao tsy haiko misy ory tsy lavina mba atoroy izy fa tena mana fotoana be le atao hoe tadio tsara nge raha misy de misy 5,4 isan-jato malagasy manana afaka mijery ny internet io e jereva ny mivadinao ary amin'ny tsy azo mpaniry za malala ola vao ny telefonia hoe radio faratsio ihany nge misy zanao mba azonay aty isy dikany be io amin'ny resaka fifidianana de aiza zany ny fipetsa fa enao ao anatin'ny YouTube sy ny fotoana tsy fatako ny teninao miresaka vatana any amin'ny tantsaha fa sao de tsy misy tsy milamina koa aminao hoe iza ny tantsaha ijery anao sa hitanao maro mandeha amin'ny TV male izy aveo anao miteny ny olona ny tena arena angaty efa tao anaty arena olona ty arena fa nga tsy hitanao ifanenjika isan'andro vaky zao tanin'olona mifozy maraina misy borna ao amin'ny fasana zany ve de tena mety tsy mety nge zany tsy fatako izy amin'ny nanoro anao lefitra fa de zao raha vazaray mavita amin'ny mandroka olona 3 arivo eto Madagasikara de miverina amin'ny zavatra nylazaiko teo hoe kely masiny rebarembaka izy nenaka ianao zany ila passeport tsoatsy zay le izy ka zany zavatra rehetrarehetra zany tadio misy fetrany dolony rehetrarehetra raha iverina ny cybercriminalité tsotsange raha ohatry ianao tena homme d'état raha ohatry ianao tena hoe vonina itonja raha ohatry ianao misy ho azy démocrate de averao nde io zao voaka ndray le hoe za tsy hiditra tsony hoe ahoana ny fomba natonga ny zalary borony mamekaratra amin'ny mpanao gazety bon DGN TV plus nao fatako dolo reo malala dolo telo amin'ny telopolo taona ty arena zany tsy azo karatra fanaovana gazety alonga ime satria zao hoe vaky anao le izy ianina momba ny télévision tsy miankana ianina momba ny radio tsy miankana sy miankana ianina momba ny télévision tsy misy tsony hoe ianina momba ny média online zany hoe le gazety ohatran'ny madagety.org io zao amin'ny internet dikan'izany de mazava tsy amena de nareo ve reto tsy omenatra ve ino moa raha reko an'le carte de presse za lazaiko anareo tamin'za tata Sambela tany Dego tamin'izay anisy André Salama ny président de l'ordre teny tamina elaly ty de ahoana ty condamné fotsiny de raha maty aho de ahoana to tsy ilaiko iny carte d'électeur anareo lazaiko anareo nanompa 1993 ka hatramin'ny 2003 tsy nila carte de presse verina nano carte de presse OGM rehefa James Amarson ny foloan'ny OGM tsy nidiky inina tompoky carte de presse hoe tsy manakana amin'ny fanaovana gazety fa zao le tetika za ray de sobika ray i Patrick Ramanana reo mantsy le mitifitifitra
sainareo tsy milamina raha mieritreritra eo voatifitrinareo misy tsy milamina mihitsy dia reo zany dia tonga zany dia anatitra dossier dia tsy complet satria misy hoe dépôt légal asiana ka taroara angiva diray sika nana surprise za vao nanoratra tany fédération internationale de journalisme amitozy izy ho ameny carte de presse internationale dia inandray no nolazainareo valable dans 80 pays efa tam 1917 misy an'izany fizy zany dia ridicule nareo fa ho ataoko ihany aloha le dossier dia izy ngisao hoe misy mpanao gazety tao mpanantany taona zany le online dozy ngia rogorationnaire visé akamako aloha fa trop rehefa mivarina ce n'est pas ma faute ozy izy mivaza rehefa asy any aloha ny dossier fa 8 eo dikan'izany zany dia tena arakaraka le dia hoavy zany nametraka ny dossier izy anao mambazafy efa zameny dia ahoana zany dia anao toisika zany fanaovako gazety dia voafidy ny filoha dia tonga gadraina zany zanao mambazafy satria olona mpisatoka le resa telo amin'ny telopolo taona mpanao gazety maty mpanao gazety aza mampime fa tsy zangy tsy zazakely ange le problématique an'le izy mody pasipasorana sy fa manino zany natao hoe tsy vitany tsy tahotra tsena mauvaise foi de olive hoe tsy malaly tamin'ny 2004 tamin'ny izy ministre tao amin'ny tetezamity tamin'izay satria tsy ao anatin'ny loi de la communication tamin'ny 1990 io mety online io dia misy ny teny tao zanao meny dia ahoana ny sasany ela ka zao rehefa amena aho amena dolo fa za tsy tsotany fa izy zany za ihany nameny dia nameny zay tamin'izay dia sivy zany zay neo online dia rehefa tonga zany nasovema sy rajonara mampianina nefa le izy ao anatin'le loi sur loi vaovao io ao amin'ny page 7 hoe média online dia satria matahotra an'zanao mambazafy izy menakafy dia tsy raikitra andrainy online vao le rehetra finona moa ny titre ministre miposte amin'ny naipatraka naipatraka mialatsina india ministre des postes et des télécommunications et du développement numérique dikan'izany dia mivarina zay tsy izy zany tsitsy développement numérique zany vao mahay tsara tena hoe atao miroborobo inona zao ny tsy fandraisany ianao vao tsy manana mail dia efa tsy koty efa tsy amin'izao taonjato iainana zany ntsony efa tamin'andro mifampanena amin'ny dadabe anay rehefa tsy ao anatin'ny internet ny anaranao dia efa tsy izy fa inona nefa miresaka an'izany indray tsika le resa za tena za mahasamanao mitena zany fa nareo za mitena zany tena gadrain'olona nareo satria nantony zay zao za efa telo amin'ny telopolo taona ho amin'ny mpanao gazety efa tamin'ny androny ratsiraka malala dolo mpitondro reo eny ary zafy albert nandao antsika iny fatako tsara reny ny tena hoe za namely azo mafy mihitsy fa reny tamin'le financement parallèle fa reny tena titanindrazana tsy nila nitsoka tany andafy teo tetry any izy tsy mila hoe andehanao an'izao fa zao afaka nyravany io parlementaire fa tsy nyravany ty misy tantara iray koa tsy fanadiny zay mpanao gazety nge ameny efa nizaraina communiqué hoe tsy izy tsony zafy albert fa mbola tsy avao anvalo izy tonga tao Tsimbazaza anvalo sy hoe fa mivita tanareo fa nekeny fotsiny izy ngamba niantsony partisan nandao ikioma ndao no nekeny foana le izy zao jerevy ny farany papanay docteur mbola azokony iny satria 1919 papanay izy 1919 fa misy mifanerasera reo ohatrany docteur Mazoa sy Rakotoratsy Mamanga mifanerasera dolo mbola tsy nahay misy zany hoe Zafy Albert zany narary rahatry hoe voniseny donc zany ino misoka be mihitsy natonga azy ohatrany tapaka lalandraha iny za tsy afaka mamorona zavatra tsy tamasoko fa manamafy mihitsy fa maro nolazainy gazety reny le vaovao ratsy tonga tao aminy ka nytiako tenenina hoe le resy anao gazety laisany so anompo vola so anompo olona le matoa ny tena zany zavatra tsotra nge misy ny tena izy natao hoe toazy implacable tamin'androny dideratsiraka radio tsoka avao Maurice Sevonana Peroldera Pamphile Rambele zay sy Pamphile nge misy taona fanoratry izy niala teto voaterin-tsoka zany mbola mena vavy tsy tafoditsony izy zao Peroldera io izy io mbola ato izy zao fa Maurice Sevonana nisy taona nge izy teto e fa ao ko fantatrareo radio tsoka avao zany nge inona ratsiraka nge zany e vita zany ratsiraka
may moa de tsoka avao tsy za nandoro azy nanaporisy fa zay zava-misy zay foana amin'ny farany avy eo ndray izy ty tatabloina lasa natao consul tany amin'ny marseille tany dia voatsoka tsy fantako tsony hoe ahonahoana io ndray izy avy eo tonga tato amin'ny viva teto amin'ny toerana misy say eto mihitsy ndre ampiherodera ny resaka tampotampoka eo tsy tatablo ndray tsony antanena ary zalahy efa azo azo koa-tsaina angy satria very tsy mahay miafina eo amin'ny facebook any Maurice anareo manao vacances tsy nety ny teny tampotampoka eo mambona iny amizay tampoka aminay ibisi fa ino fa enao rangaria aza manala baraka amin'ny fanaovana gazety a enao tsy ny vahoaka ny tomponao fa tena le mpitondra ny tomponao tsy le mpitondra koa fa le vola nareo be vola manodidididina hitady tsara fa olona ray mamaty indrim-pantingy amatika foana nankaramanao ngy lazako anao nisy ny teny olona ao ihany miteny ankaramanao za tsy teny any eto satria raha enenitsady zay a va mba hiadinareo fa ty misy elanelany be le izy toraka zany koa i rocorassona ve tsy ay fatany ky fa tsy mety fa raha toa ankapobeny lampitahiry rocorassona indrindra moa ty Roli Mersa ty vola ngy nandehanan'io e inona zao naninjany Roli Mersa aloza nagaja samy 3 taona zay mamerina hoa apidina amin'ny vidim-bary tonga da aleviny moriry niditra tamin'ny tribune zay rola tamy 88 nafaly izy natsy faty tataraiky miskila kely ohatrany ty izy tamizay maivatanany hitako misy farango be zay tompoko na mahantra manambola ihany satria natao ray aman-dreninay mba maimay mikajy fa zay tsy miseseo netoko misakafo to amin'ny restaurant fa tsy misy tsononao jaune nataony ny farany fa iza ny tomponao tomponao zao loza be ngy ny olo ohatrany tsy anonona anaran'olona kafatsony satria tomany eo ny sasany fa ohatrany Roli Mersa afako miteny iza marina iza le ty ny tompony lahy satria zay mifanao lahy de mazava ngy nazy efa nilazainy tamiko e voly de ahoana zany le vahoaka de ahoana de inona ny dikany fantatry ela ny fifarany io tsisy olo mitondrany foana de hoaiza lahy avy eo ifoponany amin'izy ifopona tempo nefa raha efa lazainy za fantatry ela za tsy azo jonona am'izany mena vola kely za tsy mila an'izany na vola be asava mille milliards angambo atao tsy ananana ka zay ny teneniko anareo hoe matoa mitsangany eto zao za tsy mampitiomy amitsilana ntsony mitiomy fa zao ny tena finoko lalina misy natao hoe Andriamanitra zany ary Andriamanitra efa manomboka te io ndray masy mampatraiky amjeray sao de anao pasteur tsara mihitsy fa zay misy natao hoe Andriamanitra ary za mihinan'Andriamanitra fa zao mifandehany tezitra mihitsy zao Andriamanitra saingy zao Andriamanitra fitiavana izy efa nanao safidrany be le taloha reny tsy mety endry misy olombelona de zao zany tetin'ny Andriamanitra nataonao ihany nataonao io ihany na tsara io na rasy niverina aminao ary ny azy de tsotra ndray ny mpimaso en un clin d'œil araka ny lazainy ndray rajonary mampianary ihany namoaka an'izay hoe ho avy ohatrany mpangalatra izy ka am'izay fotoana zay tsy hoe zanao raha mambazafy mimpaminany na maniry lozy tsy maniry satria rehefa tena ny olona mibabababaka misy raha mitseny raha melankelatrany tena tsy izy tsony ty fitondrany ty manontany fa maniny izy monsieur zanao mbola eo mbola sitrapon'Andriamanitra zany hoe zao ziogany zany mbola tsy ampy satria le izy ngy tsoty mbola anao zava-doza noho io zay ngy ny ilaina zavatra teneniko eto azo averimberiny tadidinareo ve tamin'ny 2015 izany tsy nitsangana izany nanao firy moa ny diasy eto Madagasikara mba mamiteny mba mamaky teny zay natao analphabétisme ny illettrisme masy tsotra raha isina vilana dolo ny zavatra rehetrarehetra ohatrany zalahy sy olombavabahoko illettré be dia be eo ny alphabétisme tsy mahay taratasy fa ny illettrisme mahay mamaky teny saina fa adikary am'zay tiana zavatra jerefa ny lalàna mivoaka rehetrarehetra loi de finance ave efa misy 400 pages fois 3 efa 1200 pages le de ao anatin'ny tapakandro de tonga de fa ekeny tsy ho fantatrareo olona fa amy janvier ngy ao anatin'ny loi de finance 2018 io hiakatra 20% ny taxe des produits pétroliers adika kely amin'ny teny gasy zay mampatritra de teninareo fa tsy akatra ny lasantsy zany hoe vao miratra ny tombo avao lasantsy misontra fantatrareo ny tohiny isontra ho avy koa am'izay ny bioxysnane isontra de ho azy ty fireneny ty za tsy miteny hoe hidina an-dalambe
Et Andriamanitra ihany kanefa zao kosa aloha io le hoe paradoxal tsy haiko ahoana mifandika anazy amin'ny teny frantsay ny paradoxe hoe tsy mandaitra nge le zavatra ataon'Andriamanitra tsisy ny asy le izy inona ny asy manamafy aho reto hitanareo Robert Mugabe manamafy aho fa tena afa-tsy tatange eran-tany iny hoe ho avy ny force za tsy fantako na be re rouge izy na be re vert na be re noir na be re tsy haiko ho avy de tena mety aneran'ny indra io tsy za ataoko ahoana moa za mpanao gazetika andeha ame baiko général kanefa jerevo nitoyany vo tsy izy tsoa njarainy efa raiky amby sivifolo taona nangataka fisarahana le vatany manamafy anjahery marsial fa zay hoa azandrasana ho may trano zay vao hibata entana na hoe efa atombotra fa zao nefa manahirana satria efa hitako ny fiainan'ny zanak'olombelona ao Amerika Atsimo ao Afrika tsy manaiky misy zao tsy manaiky gista paprisika koa be debe fa izay ray tratreto fa za izy ho reto foany mbola misy ray mbola misy ray za mbola misy inona ny ao le radra fanomana misy caméra ny amaranantsika ny dindinika inona zanoranao mazafy no zava-miseho faraparany mba azonao entina eto zany zao ay zay paranantsika mialatsiny aloha le tokony antso amin'ny telefony mampanao gazety anao dia mahotola ohatrany hoe somary hoe titena amle antso amin'ny gazety nefa za moa inareo efa miteny izako fitina sy ny rehetrarehetra ty misy anankiray mbola manaprofy any fa zao mpitondra rehefa tsy tahotra tsenatra dia zao mi-engendre ahoana moa zany mitarika olona anaonao foana amin'ny anarany HVM sy amin'ny anarany radionary mampiany eny ary na tsy izy manao azy ka nyberiza tsy iverenako tsony zavatra ataony bon iny izy voeko izy tam'vadiny namatika lalatiny mbola manao ny nataony izy any Sainte Marie tsy dirako iny reny nefa ahoana nanaovan'ny Moré Guy Jean Pierre tsy dirako iny anaziny azy fa ty misy ka tena mampame eritrereto re olona tena marina ngy efa tamin'ny volana mars tamin'ny cyclone ENAO tamin'ny mbola Béatrice Atala ministre ny raharambahina ny mpanjaka ny Dubai mitsy ty ny anarany son excellence Sheikh Mohamed bin Rashid Al Maktoum name don fanomezana zany amonjena ny gasy kely vomafy tena indrindra fa nevaratrany evo 14 tonnes 584 kilos 1620 cartons sakafo kojakoja sy ny rehetrarehetra ka le hitatanazy de ny fikambanan'ny fanamaolony ny Janrad Rafalmanana fantatry madama Talala izy de nitendo madama Talala tamio ataovy amin'ny anarany BNGRC tsy mampanina satria vonjainy io tonga tao tsy hitako zay tralalavitsika tsy miditra am'le fomba fitantanany BNGRC fa hoe aiza le finalité iny tsika tsy volana décembre akory zao miagakana fa reo zavatra eo zany bloqué automasina zany hoe fa niraisin'ny BNGRC de izy fa bloqué automasina de ho amidy ony arandroany dato amidy ony le izy ka mifantanina petrako amidy de ony izy ale vola de makaiza makary de raha mpanjakany Dubai ve mameanao fanomezana da ahoana zany ny sasany tsy ame ininina tsony izy satria fangalarana akisrangy zany de zay zany mitaratra ataonao enao isako misy tsoka rivotra kely de mangataka meo fa misy mavita 2 national am'zany izy atsony namiatsika de io zao de tsisy be tsisy ninona fa zao zay manaro makany Dubai nareo afaka makany Dubai zay tsy afaka makany Dubai ko mankaisitsira be zay fa mampanarina mitondra nity izy mipakasy aminany fa nareo zao makany Dubai de azatatsy zao tsy kininy arabo zao fa tsy fantatra hoe ina nondohany eo nefa nareo zay hoe verina hoe tsy tahotra tsy enatra mihitsy afarany de farany satria mba tsisy telefona de zao tsy vitan'izay koa fa raha vao mipitondra tsy mahalala ny tantara
Un pays qui n'a pas d'histoire n'est pas un pays. Tena olo tsisy dita. Misy antony daholo 9, 10, 11 décembre eo. Marina hoe zany vidina tamin'ny heritaona i Johnny tao amin'ny Madeleine 10 ino anepasany njay Augustin Andriamanana amin'ny tsaotsaony eo tsy tahotra tsena tsany tsisy mandatsy tsy minina hoentina bataina dia lasa ny revonnement cinéma androany zao maly koa nefa ndraso 10 décembre andro iraisam-pirenena ao amin'ny zon'olombelona tsy tatablo mihitsy ny prime ministre Olivier Mafaty sahala amin'io tsy misy zany hoe zon'olombelona zany aiza le izy androany sady androany zany ny amidy zany ny doan'ny njampanjakany Dubai no androany tady ouvert tadidiny sasany satria tatiavy raiky mpitondry raiky vonoana alevina hatrany amin'ny 4 kilomètre ambany tany androany tompoko fa fito taona na république fahefatry tia izay nianianany diaera-jonao mampiana candidat fately teria mamasiny le kobozy izy ny bande araka mifiteny ve plagiant Sarkozy ka aiza moa ty fireneny ty de ho ajany teto satria manjary sody ho tapaka lalandra ohatrany sasany atsotra aiza moa ny tombony rehefa tamin'ny 29 mars 2014 29 mars ataonao anniversaire sotronao champagne irahiranao somerano nzay rajonao mampianina mba mandiny tena ray seconde fa tsy zangy fahavalonao ny fahavalonao sy 100 malagasy zao ka mampitandrina mihitsy anao zaho tsy mpanao politique tsy mitady toerana tsy mitady ninona rehefa fendriny kapoka amin'ny vahoaka eran-tany tsy taniny zao nareo anao zay mety misy amin'ity lalànany fifidianana tsy fantana ny calendrier électoral tsy fantatra rehefa mazava fa misy zavatra asisy be narosinareo dia iza ny vahoaka anao zany fa miteny fotsiny vahoaka kely sisa nanana tsikanareo efio kely lo tsika mo gasy dia miafy kely na dia manonoko tena fa dia misaotra nareo na eno amin'ny zoma ao amin'ny viva télé satria misy surprise kely ho ampisehoako ao eto masy radio raha YouTube lasa ty tena dia tsy ho hitanareo le surprise fa amin'ny zoma dia mamerina za zany dia mampatrik androana itya dia misy famerenana ariva fito veloma tompoko zay ny fandarantsika ry Pierre zay ny sorana betsaka izy alohanao mazava mba hita eto fandarana okazava ary izy moa zany mitondra ny tena hoe famakafakana goavana tamin'ity anio ity teto amin'ity fandarana okazava ity mankasitraka mankatelanao andriamatoro zanao mazava navana mpanao gazety raha eman-dreny ihany koa ajaina ataponao eo anivo izay asa sy ny tontolo rehetra ary nena mahaolombelona satria andro ilaisam-pirenena ny zon'olombelona omaly mena ny zoa sahaza sy mifanajana goavana indrindra ho anao tompotsika hoe misy foana betsaka anao teo amin'ny lafiny teknika mampatrika andrianarazo teto amin'ny fanolorana famerenana raha arivo amin'ny fitoana tony mahazatra veloma tompoko veloma dia samy tsara